Injena nefa tsy nafoy. Injena nefa tsy nafoy. Izany no dinika maranantsika ny herinandro anasako anao mba hatratra amin'ny farany. Miarabantsika rehetra indray tafahoana somatsara amin'izao maraina izao. Mino fa mbola anatina fifaliana ianao ary izay raha teo ilay andinina atao tahadiny. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Ny fiadan'ny tompo aneo aminao mandrakariva sy ny ankohonanao. Lia iaraka ivavaka risika ankehitriny. Rainay eny an-danitro misaotra anao indray izahay fa afaka miaona aminao. Afaka miaona amin'reto mpiara-midinika reto. Na iza misy anay dia aoko tsapanay ny fanatrehanao. Piory izahay mba afaka andinika ny teninao ka ny faneno masina no hitaritarana anay ho amin'izany. Mamelany elokay, naraka Kristina angatana bavaka. Amen. Ny Filipiana toko faefatra ka ny andininy faefatra moa no andinina atao tahadiny. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Nisy pastora anankiray nahiditra ponja noho ny fanindrikendrehana nahazo azy. Nigadra nandritra ny 2 taona teo eo izy. Very-hevitra izy tamin'ny voalohany. Fa nahoana? Fa tateoriana dia tsapany. Fa io fonja io no samisionera ny men'Andriamanitra azy. Ka rehefa fantatry ny voafonja namany fa pastora izy dia nangatandro namany toritenin'ny. Dia nanao an'izany tokoa izy. Ary dia zao nisy nanao tao batisa nanaraka ny fanapoam-pivavahana izay nitanterahany tao amin'izany fonja izany. Indraindray dia tena sarotra tokoa ny asa fanompoana izay nataony tao amin'ny toerana io. Kanefa dia nahita fifaliana izy ary dia indrindra faly izy rehefa nahita ny valim-bavaka mahita olona niova fo tao amin'izany fonja izany. Injena nefa tsy nafoy. Tahaka izany koa ny apôstôly Paoly. Ninjena ny apôstôly Paoly. Nampidirina ponja ny apôstôly Paoly. Kanefa Andriamanitra tsy nafoy. Tsy nafoy azy. Tika ny koa ny ampaherantsika androany. Tsy mahafoy anao Andriamanitra. Efa nifidy anao amin'ny famonjena Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahamasinana ny fanahy sy ny finoana. Koa miorena tsara. Raha manompo an'Andriamanitra mipatokina ianao. Dadio fa mety ho tojo fisaratsarana na fanoherana. Kanefa aza tezitra. Raha mijaly tsy ara-drany ianao. Aza mamaly faty. Azony tsara ny famendrehanao ao amin'i Jesosy. Afatoy ao amin'i Jesosy ny fijerinao. Avelo ny hafa hiteny amin'izay teny ho lazainy. Avelo ny hafa hanao izay tiany atao. Fa ianao kosa aoka le mifanahy. Anitry tena tahaka an'i Jesosy. Manana tanjona, mafiorina, fo madio. Tanterao ny asanao. Mamikitra ny sandron'Andriamanitra. Dadio fa Andriamanitra no niantso anao. Mety tsy fantatrao ny tombam-bidin'ny asanao. Mety tsy hainao refesina ny tombam-bidin'ny mombanao. Kanefa dia izao. Ilaina fo ny ainy hamonjy anao. Dia tsy mahafoy anao. Ho an'ny fanahy rehetra izay mitombo amin'i Jesosy. Dia hisy ady, hisy filofosana mafy. Fa saingy izao, rehefa mitodika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy isika, dia mahazo fahasoavana. Tsy ho resy. Tsy andao anao Andriamanitra. Tsy hafoy anao izy. Hoy ny tenin'ny ao amin'ny filazan'ny tsara ny Matio. Filazan'ny tsara ny Matio. Toko 7:20. Hoy ny voalazany. Tokony mino aminao. Tokony mino antsika tsiraray avy. Hoy izy hoe Matio toko 7:20 ka ny andininy 20 tapany farany. Ary indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ny fahatsapako fa momba Andriamanitra
ny fahatsapanao fa mombanao Andriamanitra dia anananao fifaliana izany. Ary dia hoy Paoly, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray, mifalia. Andriamanitra ny hita antsika rehetra ka na dia enjehana aza na dia misy zavatra sarotra aza eo alohantsika, tsy mahafoy antsika Andriamanitra satria mahery eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ndeha ary hivavaka isika ankehitriny. Raha eo hery lehibe ho anay izay hitondra fifaliana ho anay ny fahafantaranay androany fa tsy mahafoy anay ianao tompo momba ny tontolo andronay androany, momba ny fiainanay manontolo androany. Raha eo mitahi ireto mpiara-midinika rehetra ireto, aoka samy hitraka ahery izahay satria tsy mahafoy anay ianao. Hivavaka tonona saina tany amin'ny anaran'i Jesosy.